zay etra dia mitondra fanamafisana fa 40 no gadra politika mbola any amponja amin'izao fotoana izao no ny raharaha 7 2 miaramila 5 sivily amin'ireo 1 eo nefany manamboninahitra ny ankamaroana amin'izao fitonana vaovao sy talian'ny flo erajonany mampianana izao dia manendrandro zay ary manatena fa mba hijery manokana mahakasika ny gadra politika ka amoaka azy ireo amponja satria zay mahita fa raha tiana ny rosona ny fampiavanam-pirenena dia raro loatra ary mahasoa raha avoaka aloha le gadra politika ireo zay ny zavatra takinay satria fitondrana vaovao mila fitohintsika izao dia raro loatra zay famohana am'ireo zay satria hiteraka disadisa lonolony raha mbola any amponjy ireo sarofo tsara fa reo 1 miaramila ary misy manamboninahitra reo manamboninahitra ambony sy manamboninahitra generaly manana promotion reo any anivon'ny tafika any rahantsika mahita fa mila fitoniana koa anivon'ny foloan-dahatra zao fotoana zao satria anisan'ny tena mikorotana mihitsy tamin'inona tetezamity io dia raro loatra raha isona amin'ny fampiavanana eo anivon'ny tafika ihany koa ny famoahana andreo amponja zay mahita fa tsy mitombona ary azona entina mipirofo manamarina an'izany fa tsy mampitombona azy zany raha ilaina ny raharaha mahavoaroroy andreo 40 any amponjareo zay tiana any mitondra azy aminareo fa raharaha anankidimy voatana andreo any amponja any dia eo aloha ny raharaha 7 février dia eo ny raharaha FIGN zay misy an'colonel Lemon ny raharaha Bania ny raharaha premier RFI ary ny raharaha bombardisanal izay no mbola voatazona ny amponja amin'izao fotoana izao noho ny raharaha 7 laha ara-pahamehana aminay aloha zany zao ny fikarakarana ny famoahana andreo gadra politika ireo satria mijaly loatra reo any amponja any